Ako ny fiarovam-pirenena. Fandarana manokana ho an'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena. Ako ny fiarovam-pirenena. Ankafaliana atrany no iarabakontsika rehetra izay manaraka tsy tapaka ty fandarana ako ny fiarovam-pirenena ity. Asena atrany antsika anaraka izany hatramin'ny farany. Ako ny fiarovam-pirenena. Ny SFS, Service de la Formation et des Stages, sampandraraha iray eo anivon'ny ministera ny fiarovam-pirenena miandraikitra ny fiofanana sy ny fampihofanana ho an'ny miaramila no resantsika mandritra nyty fandarana ako ny fiarovam-pirenena ity. Ka ny kolonel Rabin Jackson Mamiarvelo Jakelia, lehibe ny sampandrarany ny fiofanana sy ny fampihofanana eo anivon'ny ministera ny fiarovam-pirenena no vahintsika anio. Araka ny tantara dia tao anatin'ny direction des affaires idéologiques no misy azy teo aloha araka ny didim-panjakana laharana fa 770 tsipika 730 izay mamaritra andraikitry ny ministera ny fiarovam-pirenena sy ny ratsamangaika anatin'izany. Tamin'izany dia service de formation na ny sampandrarany fiofanana no ny antsoina azy. Ny taona 5,9 araka ny didim-panjakana laharana fa 5,9 tsipika 730 tamin'ny 3 Mai 5,9 dia lasa direction des ressources humaines et de l'emploi des forces. Nanomboka teo dia nitondra ny anarana hoe service de la formation et des stages eo anivon'ny ministera ny fiarovam-pirenena ny sampandrara misana ny fiofanana sy ny fampihofanana eo anivon'ny ministera ny fiarovam-pirenena ity. Ka iny ampahibe mo no foibe misazy iny ny andraika sy ny asa sahaniny manazava ny lehibe ny sampandrarany ny fiofanana sy ny fampihofanana ny kolonel Rabin Jackson Mamiarvelo Jakelia. Ny sampandrara misahana ny fiofanana sy ny fampianarana zany no miandraikitra ny fiofanana sy ny fampianarana zany ho andreo miaramila voalohany indrindra aloha zany manangona sy mankatoa ny programa mpampianarana sy mpiofanana zany ary ny filana zany makasika ny fampianarana sy fiofanana zany eo anivon'ny foloalinda. Izy ihany koa dia miandraikitra ny filana zany fiofanana zany indrindrandrindra any ivelany izay misy eo anivon'ny foloalinda zany hoe zandary sy ny miaramila rehefa miresaka an'izay foloalinda zay isika. Misy sampana anankitelo ao anatin'izany misy ny atao hoe division de formation intérieure et perfectionnement izay misahana indrindra ny fiofanana zany anatiny sy fampianarana anatiny. Ao ihany koa ny division formation extérieure izay misahana ny fiofanana sy ny fampianarana any ivelany zany. Farany moa zany dia ny division formation générale et études linguistiques. Io ndray dia misahana indrindrandrindra zany fanajana ny etika ny miaramila zany ary remise à niveau de la connaissance ny miaramila zany na ny personnel ao anivon'ny ministera ny fiarovam-pirenena. Ny fiofanana moa araka lefa natsidiko tamin'ny voalohany teo misy karazany anankiroa zany. Misy fiofanana anatiny dia misy fiofanana zany hoe fiofanana atao na fampianarana atao eto an-toerana zany na eto Madagasikara. Dia misy ihany koa ny fiofanana izay ratovina zany any ivelany. Raha ny fiofanana anatiny na eo anivon'ny tafika malagasy zany na eo anivon'ny gendarmerie pirenena dia fa misy miandraikitra ny an'izay resaka fiofanana zay. Fa ny SFS zany dia araka le resahana tamin'ny voalohany teo hoe mankatoa sy mampivondrona zany nireo karazana le programa mpampianarana izay misy na zany eo anivon'ny gendarmerie pirenena na anivon'ny tafika malagasy. Raha ny fiofanana eto an-toerana zany ny tena andraiketan'ny sampanaraha misahana amin'ny fiofanana sy ny fampianarana eto amin'ny ministera ny fiarovam-pirenena na ny SFS zany dia ny fampianarana sy ny fiofanana ny mpianatra manamboninahitra na zany any amin'ny akademy miaramila na ny mpianatra manamboninahitra mpitsabo
na manampaizana manokana zany a zay mandrato fianarana eny amin'ny anjery manontoro. Reo anankiroa reo zany nataoko hoe tena iandreketany mivantana fa tsy midika koa nozay hoe tsy miandraikitra ny fiofanana na ny fampianarana hafa miaramila ny SFS fa tena mivantana zany a de reo anankiroa reo zany hoe mpianatra any amin'ny akademy miaramila sy ny mpianatra mpitsabo na mpianatra manambonahitra daholo moa zany a fa mandrato fianarana zany a any amin'ny anjery manontolo. Fiofanana any ivelany tonga de ny ato amin'ity sampandraraha ity no miandraikitra an'izay raha vao resaka fiofanana na fampianarana any ivelany a dia ato amin'ny sampandrarahan'ny fiofanana sy ny fampianarana eto amin'ny ministera zany a no miandraikitra an'izay, zany hoe mitady an'ireo filana mikasika ny fiofanana sy ny fampianarana amin'ireo firenena namana sy praiambonantoka, eo ihany koa ny mandefa mikarakara zany ny fandefasana ny fiofana zany anaty fianarana zany na ito antoekana na any ivelany ny andraikitry ny SFS. Hoatrany ny colonel Rabien Jackson Mamiako Velo Jacquelia lehibe ny sampanarany ny fifanana sy ny fampifanana. Marina tokoa fa misy mandeha reny amin'ny tambajotra serasera eny a filazana fandraisana mpiasa zany a na olona iasa eo anivon'ny mikasika ny mpanamory fiaramanidina na mpanamboatra ny simba zany eo amin'ny fiaramanidina na ihany koa mpikirakira sy mpiandraikitra zany eo anivon'ny tobo-tserana mpiaramanidina miaramila. Izy io de fiaramiasa amin'ny firenena frantsay a zay mandefa zany a manampaizana manokana sy matianina eto amintsika eto a anao sivana handraisana nireo olona le nresantsika teo, zany hoe mpanamory fiaramanidina, mpanamboatra simba na fiaramanidina na mpiasa eo anivon'ny tobo-tserana mpiaramanidina miaramila. Tonga eto zareo a ary manao an'izay sivana zay a manomboka amin'ny 7 ny volana janoary a mandrapatonga ny 7 ny volana febroary taona 2024. Ny tanjona amin'io fanaovana an'io sivana io a dia mba hananana base de données na vivier olona azo tsongaina zany a hanao an'ireo le asa zay nresahana teo, zany hoe hanao mpanamory na mpanamboatra simba ny fiaramanidina na hiasa eo amin'ny tobo-tserana mpiaramanidina. Zany hoe ny olona voasivana sy voafantina aorinan'io sivana zay atao io a ireo ihany a no afaka mandray anjara amin'ny fifaninanana zay mety ho atao na tonga de ireo ihany koa no tonga de ho raisina io moa zareo no tompon'ny fikarakarana rehetrarehetra, fa ny tanjona zany araka le teneniko teo a de fitadiavana zany a fifantenana an'ireo olona afaka manatanteraka ny asany, na izy mpanamory fiaramanidina na izy mpanamboatra ny simba na mécanicien na avion zany a na mpiasa mpiandraikitra zany eo anivon'ny tobo-tserana mpiaramanidina na officier basier. Mazava ho azy moa zany fa manambonahitra nireo olona zay voaray amin'izany zavatra atao zany a. De manaraka an'izay ihany koa anatin'ny faritany 10 zany teo aloha no anaovana ny sivana, misy ny eto Antananarivo a, misy ny any Fianaratsoa, misy ny any Toamasina, misy ny any Antsiranana ary misy ihany koa any Mahajanga. Ny antota taratasy a dia efa azotsika alefa zany a, na izy alefa mivantana zany amin'ny adresy mailaka ny sampandraran'ny fiofanana sy ny fampianarana drhsfs@gmail.com. Averiko indray a drhsfs@gmail.com. litera madinika daholo zany ireo soratra zay niteneniko rehetrarehetra teo ireo zay a azo alefa any zany ny antota taratasy. Ny antota taratasy ilaina amin'izany a dia ao aloha ny maripaizana baccalauréat satria zay ny anisan'ny fepetra takina zany a ahafahana mandray anjara zany amin'io sivana io a. Ny relevé des notes na ny fanamarinana ny noty a azo tamin'ny baka, zany hoe
le attestation de réussite iny mihitsy no alefanareo zany iny tena obligatoire na tsy maintsy alefa zany zay attestation de réussite zay satria io anisan'ny fantenany zareo ihany koa ny fahaizan'le ankizy zay mety ho raisina zany amin'ny fiofanana zay atao io. De ny copie d'acte de naissance na ny fanomarinana dika mitovy zany ny taratasy naterahana marina zany fa 13 taona moa zany ny taona farany lehibe indrindra ho raisina raha ohatra ka maripahaizana baccalauréat zany no aterina na zay ny ananan'ny mpiadina zany. Fa raha ohatra kosa izy manana bac plus 2 zany hoe manana bac izy ary efa nandrato fianarana 2 taona tany amin'ny université na tany amin'ny sekoly ambony zany dia 20 taona kosa ny taona fetra farany ambony afaka mandray anjara zany amin'le sivana. Zany hoe misy karazana anankiroa zany le fepetra raha ohatra ka baccalauréat no maripahaizana de 13 taona ny taona farany ambony. Raha ohatra kosa bac plus 2 ny maripahaizana dia 20 taona ny fitataona farany ambony zany afaka mandray anjara. Taratasy anankitelo moa zany miampy ny CV zay misy ny larana finday sy ny adresy mailaka zany afahana iatsonanao zany raha ohatra ka ilaina zay fiatsona izay. Izay ihany koa no mamarana ny fiarantsika androany. Misaotra anareo ny haino hatramin'ny farany amin'ny herina ny hotoy izao indray. Veloma tompoko. Ako ny fiarovam-pirenena. Fandarana manokana ho an'ny ministera ny fiarovam-pirenena. Ako ny fiarovam-pirenena.